baiboly malagasy fandalinana dia tetikasa anankiray izay tsoroan'ny fikambanana mampety baiboly malagasy atao mba ampitaovana ny olona rehetra mihitsy amin'izay fahalalana mila ananana sy fahamarinana ihany koa mila fantatra eo amin'ny fampiasana ny baiboly ka io baiboly malagasy fandalinana io dia miavaka koa amin'ireo boky na baiboly maro samihafa izay vokarina misy ny atao hoe commentaire biblique na ifiteny baiboly misy ihany koa ny atao hoe concordance fa ny baiboly malagasy fandalinana dia ahitana ireo singa izay anampy ny mpamaky ity tetikasa baiboly malagasy fandalinana ity dia ny antomboka tany amin'ny 2020 izay nisy fitsiriana nisy championa na resotena isa-fiangonana ny amin'izay hoe inona indray no etaeta na andrasan'ny fiangonana eo amin'izay atonga ny fitombona amin'ny fahalalana soratra masina dia teraka izany tetikasa baiboly malagasy fandalinana izany nisy ny atrikasa izay nifanesy azoana mitily iza no andrafitra ny mpandray anjara ao anatiny fa tamin'ny taona 2012 kosa no niainga tanteraka ny asa nisy ny mpandrindra izany tetikasa izany ao ny mpandray anjara ary dia nanomboka tamin'io daty io nitoya ny asa mazava loatra fa amin'ny maha-baiboly fandalinana azy dia misy taridalana misy fampianarana omeny ka hita avokoa zany izay ahafahana mijery ny hoe inona ohatra ny teny anankiray atao hoe fiangonana raha raisina raha ohatra ka jerena ao amin'ny baiboly fandalinana zany ary toy izany koa ny andinotsoratra masina samihafa ilay antsoina hoe référence croisée dia manampy be dia be mihitsy amin'ny fijerena ny teny iray any amin'ny boky samihafa satria tombotsoa zany ahafahana mampanakarena ny foto-kevitra momba ny teny anankiray dia eo moa zany ny fitarian-teny na ilay antsoina hoe introduction manzava momba ny amin'ny boky amin'ny ankapobeny zava-dehibe tokoa zany satria raha jerena ny olona maro ny kristianina tsirairay avy am'tanina hoe inona ohatra zao no ambaran'ny boky anankiray na epistily anankiray dia mety tsy fantany akory hoe ina tokoa no ambara ao amin'izany boky na epistily izany ka manampy amin'izany zany ny fitarian-teny ary dia eo ihany koa ny antsoina hoe glossaire na ireo teny tokony anaovana fanazavana mba ahalalana bebe kokoa momba azy satria tsy ary mitafiditra ao anatin'ny noty avokoa ery amin'ny fanamban'ny pejy ny fanazavana ny teny rehetra dia afaka mijery ny fanazavana anireny teny ireny akoatr'izay moa zany arak'izay azo atao dia misy ny teny tsirairay izay atao ao anatin'ny concordance na ny fizahan-teny ihany ny amin'ity tetikasa baiboly fandalinana ity mitombony izay hoazon'ny fiangonana amin'izy ity dia ny hoe ny fikambanana mampihely baiboly malagasy no mitarika amin'ny fanaovana azy zay ilay endrika voalohany amin'ilay hoe tetikasa avy eto an-toerana noho ny fahatsapana ny filana izay eo anivon'ny fiangonana amin'ny fitaizana ny kristianina ahatratra ny ohatra ny fahafenon'ny kristy ny ity tetikasa ity zany dia manangona ny fiangonana rehetra amin'ny mahafikambanana mampihely baiboly azy dia ny fiangonana ny tompomarika amin'ny fanaovana azy ny vokatra zay avoaka dia vokatra zay hoeken'ny fiangonana rehetra izay miara-miasa eo anivon'ny fikambanana mampihely baiboly malagasy na izany aza nefa dia tsy tetikasa eto an-toerana ihany na dia ao aza ny fanetsena ny kristianina tsirairay avy ny fiangonana ary ny fikambanana kristianina andray anjara amin'ny famoahana ity vokatra ity fa tetikasa izay tena akaiky ny fon'ny fikambanana mampihely baiboly
eran-tany ihany koa zany, ary izay mahatonga hoe misy fandraisana anjara lehibe ihany koa avy amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy amin'ny fanoanana izao tetikasa izao. Ny fikambanana mampiely baiboly eran-tany ihany koa dia tena mandray anjara lehibe amin'izao tetikasa izao, na dia hoe filana teto an-toerana zany na tsapana ny hoe ilaina amokarana ity vokatra baiboly fandalinana ity. Ny mampiely baiboly eran-tany zany dia mandray anjara ara-boly amin'ny fanatanterana tetikasa. Ankoatran'ny ara-boly dia eo ihany koa ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Raha ny tetikasa baiboly fandalinana eo anivon'ny fikambanana mampiely baiboly eran-tany dia mbola vitsy ihany aty Afrika, na dia maro aza hitantsika hoe ny baiboly fandalinana na ny bible d'étude amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy, ny teny alemana, dia amin'ny teny hafa rehetra kosa somary mbola vitsy ny baiboly fandalinana, indrindra ny amin'ny teny aty Afrika, satria araka ny fantatsika dia maro ireo firenena izay manana teny anjatony, ka sarotra amin'izy ireo ny hanao baiboly fandalinana amin'ny teny anankiray, satria maro aza mbola tsy manana baiboly manontolo amin'ny fiteniny amin'ireny karazam-piteny misy aty Afrika ireny. Raha ny fandrosin'ny tetikasa baiboly fandalinana eto Madagasikara dia mahavelo fanantenana no fananana andra teolojianina roapolo mianadahy avy amin'ny fiangonana samihafa mampiasa ny baiboly protestante. Izy ireo dia samy manana ny fahalalalany, manana fahaizana ny amin'ny teny fototra irikasiny ireo, fa ampitaovana kosa ary omena fiofanana ny amin'ny ahafahana manatanteraka ny baiboly fandalinana. Ka farafahakeliny indray mandeha isan-taona izy ireo mahazo fiofanana, dia fiofanana amin'itoy io tombony antsika ahafahana miara-mandroso mba tsy ho hita taratra ao amin'ny asan'ny mpandray anjara anankiray ny fiangonana leviny, fa ny baiboly tena mampiombona ny malagasy rehetra sy ny foloana rehetra ny baiboly malagasy fandalinana. Manatombony kosa ny Madagasikara amin'ny fananana ny baiboly malagasy izay efa ataonany maro, efa roanjato taona no nisian'ny baiboly malagasy, ary miainga amin'ny baiboly malagasy io indrindra ilay baiboly nasiam-panitsiana tamin'ny nivoaka tamin'ny 2010 no iaingantsika manao ny baiboly fandalinana eto Madagasikara, izay tena tombony lehibe satria ankoatran'ny hoe anisan'ny mpialoha lalana aty Afrika amin'ny famokarana baiboly fandalinana, dia tombony antsika koa ny fananana ny teny malagasy ofisialy, ka ho tombotsoa ho an'ny malagasy rehetra ny fampiasana ny baiboly malagasy fandalinana. Tsy vitan'izany fa ny tontolo malagasy dia mbola vitsy ny olona mamaky boky ka manana literatura hafa ankoatran'ny baiboly izay vakiny. Ny baiboly fandalinana izay sady baiboly misy ny tenin'Andriamanitra feno tamin'ny baiboly rehetra no miampy fitaovana anafiana ny mpamaky sy fitaovana ahafahana mianatra sy mandalina ny soratra masina, dia tena harena be fa tahaka ny manana boky maromaro ao anatin'ny boky anankiray raha mamaky ny baiboly malagasy fandalinana. Iza no kindreny zao tetikasa baiboly malagasy fandalinana izao, raha miay maimaika sika dia izay tia mandalina baiboly, fa tsy zany fotsiny akory fa ny olona rehetra mihitsy no iantefany zany baiboly malagasy fandalinana izany, indrindraindrindra ireo zay afaka mamaky baiboly, satria rehefa mamaky n'ilay baiboly izy dia ry ambany ery kosa misy an'ilay fanampim-panazavana, misy ireo toromarika azay hanampy azy atakatra izay raketin'izany soratra masina izany, amporosiana ny olona rehetra hanana izany baiboly malagasy fandalinana izany, satria tena hanosika azy hitombo amin'ny fahalalana ny soratra masina, hitombo amin'ny finoana, ary marina kokoa ny fijorona vavolombelona, satria marina fantatra kokoa ny hevitra ilay teny izay novakiny. Mba azoana mandavorary ny famitana ny baiboly malagasy fandalinana dia eo ireo mpandray anjara mivanta mifandrafetana ny boky tsirairay avy ao anatin'ny baiboly. Ireo no mifampizara ireo boky misy 520 ireo, ka ny ataony ireo mpandray anjara ireo izay misy 2 mianadahy dia ny mamaky an'ilay baiboly izy dia mijery ny amin'ny hoe aiza no tokony hanaovana noty fanamariana na fanampanazavana raha sarotra takarina ilay teny, na ihany koa ilana fanampanazavana misy kokoa dia mametraka an'izay noty zay ery ambany ery ao anatin'ilay
baiboly zany rehefa vita moa izy de tazana eo hoe ery amin'ny tapany ambany lay noty ery ambony kosa lay baiboly ka manao an'izay noty zay no ataon'izy ireo mampiditra izay fanampanazavana rehetra ahatonga an'ilay baiboly ho azo sy mora takarina ny hevy ary rehefa mandefa ny asany makaty amin'ny fikambanana pely baiboly izay misy mpandrindra n'io asa io njara ny mpandrindra indray dia manao fanamariana ny hoe mitongona ve misy latsaka ve misy tokony ampina ve dia mamerina izany indray any amin'ireo mpandray anjara ireo dia misy fifamezivezeny asa tahaka izay ary rehefa mahavita ny anjara tandrify azy ireo mpandray anjara ireo dia misy kosa ireo mpamaky ny mpamaky indray dia teolojiany ihany koa izay ifandimbiasana ny mamaky ny asa ny mpandray anjara fa misy kosa ilay mpamaky ivelana izay atao hoe mijery misimisy kokoa ny lafiny firindrany teny malagasy avy amin'ireo mpahay teny malagasy indray no mitondra izay fanatsarana izay ary ny fitambarana izay dingana rehetra izay izay misy dingana efatra ny fampitoya dia izay vao vita ny fanafetana ny baiboly malagasy fandalina ka irisona amin'ny fanaovana printy sy ny famoahana azy fa ao anatin'izay indrindra no ilana ny fanohanana ambavaka ilana ihany koa ny fanohanana amin'ny hevitra ilana ny fanohanana arabola ho amin'izao tetikasa izao izay tetikasan'ny malagasy tohana ny malagasy ihany koa ary ny antefa amin'ny malagasy mba hitombony amin'ny finoana sy hainy izany finoana izany misy andinitsoratra masina zato sy arivo sy telo ao anatin'ny baiboly ka ny valonjato sy efatra arivo tamin'ireo dia efa nisy nanoana izay isaorana be tabe ireo nanoana tao anatin'izany famotanany baiboly fandalinana izany mbola misy ny ambiny telonjato sy enina arivo sy roa alina andinitsoratra masina izay mbola mila ny fanampiana fanohanana avy amintsika tsirairay avy ary ny tananantsika izany ny fomba entina anohanana azy dia misy an'ity karatra ity izay afaka alainao aty fikambanana pely baiboly malagasy izy io ka ao anatiny dia ahitanao ireo andiny tsoratra masina izay efa misy nanoana miloko maitsomaitso misy nanoana tanteraka dia misy ireo miloko menamena izay ampahana misy nanoana ary misy kosa ireo tsy miloko fa fotsy zany dia ireo izay mbola tsy misy nanoana mihitsy ka ny andin-tsoratra masina anankiray dia 10,000 ariary misarany raha toy ianao tsy afaka makaty amin'ny fikambanana pely baiboly malagasy tia pasapito dia izay toeram-pivarotana afaka andehananao fikambanana pely baiboly malagasy dia afaka mandrotsaka izany ihany ianao na afaka mandrotsaka mivantana ihany koa ao amin'ny akaonty ny baiboly fandalinana ny banky izany koa ny fanariny ny fikambanana mampiely baiboly malagasy zany dia ny ahatrarantsika ny fetim-taona izay efa napetraka izany hoe amin'ny taona 2020 raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tonga eny am-pelantanan'ny mpanjifa izany vokatra izay avoakan'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy izany ka ampitombo ny etaeta sy ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fiainan'ny tsirairay avy hitondra fanovana eo amin'ny firenena malagasy ihany koa izany asa izay tanterahantsika izany